Zay ny amin'ny voavoefa nanolotra fanampiana ireo vondrona maro samihafa ny ekipa Andramatoa Voangy Rajonary Mapianina. Isan'ny nahazo tombontsoa tamin'izany ny fitoerana ara-pahasalamana eny Ivato, ny katedraly Andohalo ary ny FJKM Isotry fitiavana. Nanolotra fanampiana vondron'olona maro samihafa ny ekipa Andramatoa Voangy Rajonary Mapianina nandritra ny lanonana fohy izay nitotsaina teny amin'ny lapam-panjakana etsy Ambotsorahatra. Tsy miamboa didy koa ny vadin'ny filoham-pirenena raha eo amin'ny resaka ara-tsosialy no jerena. Isan'ny nahazo fitaovana informatika araka ny sambana vigilance santé aux frontières eny Ivato. Ho fanampiana izay nahitana fitaovana informatika toy ny imprimante sy ordinateur, ho fanampiana azy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany. Mitolorana valopy misy lela vola mitetina 520 tapitrisa ariary kosa ny katedraly Andohalo. Nahazo vary angony ho fanampiana ireo olona sahirana ao anivon'ny fiangonana kosa ny FJKM Isotry fitiavana.